Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izy Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania. Miravoravoa ry Jerusalema, miravoravoa ianareo manampitiavagna azy, ianareo malahelo, oka entakafaliagna, miravoravoa fa ho dibo-kafaliagna ny fonareo. Ankafaliagna agnatin'ny aravoagna no mbola iarabanaytsika jiaby amin'ity andro iniany ity, alahady faefatra amin'ny karemy taona by. Ka ny loahevitra izay naroson fiangonana amintsika dia ny hoe tiantsika mpanota ny iray, ka odinintsika misimisy kokoa io loahevitra io amin'ny alalan'ny fitandrignesana ny fampianarana torteny izay nataon'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson. Ka hovakiny amintsika aloha ireto ten'Andriamanitra ireto alohan'ny fitandrignesana ny fampianarana avy amin'ny ray aman-drenitsika. Ka ny vakiteny masiny voalohany ao amin'ny toko faha 9:30 andeny faha 7:10 ka hatramin'ny faha 13:20. Nihatra tamin'ny vahoaka ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny famindrampony fony izy ireo babo ary afaka aveo. Tamin'izany andro izany ny lehiben'ny mpisorona rehetra mba amin'ny vahoaka koa nandroso nagnano fahadisoana magnaraka ny fahavetavetan'ny hafa firenena sy nandoto ny tragnon'ny tompo izay efa noamasiny ny tao Jerusalema. Malaky sady matetiky no nampitondra teny fananarana tagny amin'izy ireo ny tompo Andriamanitry ny razany tamin'ny alalan'ny irany fanangoraka ny vahoaka sy ny fonenany izy. Kanjo ny homezan'izy ireo ny irak'Andriamanitra no tsiratsirainy ny teniny ary no vazivaziny ny mpaminagny mandra-pitsahatry ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny vahoaka ny tsy azo no tohaina intsony. Nodorany ny tranon'Andriamanitra, noravany ny mandany Jerusalema, no tselarany afo ny lapa rehetra teo ary nosimbany ny fanaka sarobidy rehetra. Nentiny Nabukodonozora ho babo tagny Babilôna ny ologno sisa tsy matintsabatra ka tonga mpanompon'izy sy ny razany ireny mandra-panjakan'ny mpanjakan'ny Persa. Izany no nahatanterahan'ny tenin'ny tompo tamin'ny vavan'i Jeremia hoe mandra-pahazon'ny tany ny onitry ny sabatany dia hitsahatra izy mandritra ny fotoagna nahafoagna azy dia mandra-pahafenony 70 taogno.
ary tamin'ny taogno voalohany nanjakan'ny Sirosa mpanjakan'ny Persa dia naporsihon'ny tompo ny fagnahin'ny Sirosa mpanjakan'ny Persa mba hahatanterahan'ny tenin'ny tompo tamin'ny vavan'i Jeremia ka nasainy natao kabary sy nolazaigny antsoratra hiely eran'ny fanjakany izao teny izao. Izao nolazain'ny Sirosa mpanjakan'ny Persa: efa nomen'ny tompo Andriamanitry ny lagnitry ahy ny fanjakana rehetra eto an-tany, ary efa nandidy ahy izy hagnano tragno ho azy agny Jerosalema. Koa iza avy moa ianareo no vahoakany? Homba azy ny Andriamanitra tompony, ary aoka hiakatra izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, hisaoragna ny Andriamanitra.
Vakteny masigny faharoa taratasin'ny masindapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy ao amin'ny toko faharoa andiny faefatra ka hatramin'ny andininy fahafolo. Na dia fonimbola matin'ny fahotagna aza ianareo dia ny fahasoavagna no namonjena anareo. Ry kristianina havana, Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehiben'ny fitiavagna izay nitiavany antsika, na dia fonimbola matin'ny fahotagna aza isika no nahavelogno antsika niaraka tamin'ny Kristy, fahasoavagna no namonjena anareo. Niara-natsangany isika sy niara-napetrany amin'ny Jesosy Kristy agny an-dagnitra mba hanehoany amin'ny andro ho avy ny habeny ny arem-pahasoavany amin'ny hatsarampony amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Satria ny fahasoavagna no namonjena anareo noho ny finoagna, ke tsy avy aminareo izany fa fagnomezagna avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao misy mirehareha, fa asany isika ary zavabaho nataony tao amin'ny Kristy Jesosy mba ho amin'ny asa soa voaomany raha teo ataontsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaoragna ny Andriamanitra. Evanjely masigny nosoratany Masindahy Joany ny toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka ajanogno amin'ny andininy faharaiky amby roapolo. Nagneraka ny zanany mba hamonjy an'izao tontolo izao Andriamanitra. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny Nikodema nanao hoe, tahaka ny nanandratan'ny Moizy ny bibilava tagny efitry no tsy maintsy hanandratagna ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanagna ny fiainagna mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, ke namieny ny zanany tokagna
mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanagna ny fiainagna mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy nagniraka ny zanany tamin'izao tontolo izao mba hitsara an'izao tontolo izao, fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy tsaraigny, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny agnaran'ny zanak'Andriamanitra tokagna. Ary izao no fitsaragna. Tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavagna, nefa naleon'ny olona ny hezigny toy izay ny fahazavagna, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tiany fahazavagna, ka tsy magnatony ny fahazavagna, sao hita miharihary ny asany. Fa izay magnano ny marigny no magnatony ny fahazavagna, mba hiariary ny asany fa atao amin'Andriamanitra. Izany ary kankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, dirany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tonga amin'ny ivony ny tia sy ny ady isika amin'izao karimy 40 andro irososika sy kelikely amin'ny fiainam-baovao andrandraitsika amin'ny Paka, ka amin'izao alahady 4 amin'ny karimy zao ary dia ambaribarian'Andriamanitra amintsika fa na dia manao akory ny toetratsika, na dia manahoana ny fiainantsika, na dia korotandava izay fiainana izay, dia tonga i Kristy ny nanolotra ny ainy ary vonona anavitra atsika ka ary anolotra ny fahasoavany, fa anjarasika nefa no miditra amin'izay fahasoavana izay, ary dia izay ny azo amtinana ny tantaran'ny fiaonany Jesoa tamin'ny Nikodema. I Nikodema dia fa nanomboka nahasapa fa i Kristy, i Jesoa no Kristy, ka nanatona mangingina any Jesoa izy dia afantatra amin'ny marina any Jesoa. I Nikodema farizianina mpandalina mahafantatra ny soratra masina, nahita ary izy fa i Jesoa no mety ilay famonjena ho an'ny Israely, ka nanatona izy ary niady hevitra tamin'ny Jesoa. Dia fantatra sika ny vokatry n'izay ady hevitra izay nambaran'i Jesoa sy miambahamba ny tena marina, nefa indrisy rehefa isika olombelona matetika no zamba no ny fiheverantsika ihany koa ny fiainantsika, dia matetika sy mahita any famonjen'Andriamanitra sy mahita ny fahasoavana atolotr'Andriamanitra. Ka raha izay koa maro ny zavatra izay manidy ny fosika araka ny voalazasika matetika, ka sy misy toerana ho an'i Jesoa. Ka raha izay nanjoan'ny Nikodema, ka raha izany koa matetika na dia misy aza ny fampianarana mazava enosika ny fampianaran'i Jesoa, nefa ka raha nanentsina ny sofiny i Nikodema ka sy naheno sy nahafaka nandray io fampianarana ny tenin'Andriamanitra io. Ka izay tokoa ry kristianina havana, ny vakiteny voalohany dia mampandinika ansika tokoa tantaran'ny vahoakan'i Israely io, kanefa raha mijery ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao isika ary ampifandresitsika tamin'ny dinidinika nataon'ny Nikodema sy Jesoa, dia hitasika ao amin'io bokin'ny tantara io, tantaran'ny vahoakan'i Israely, fa voa mafy ny vahoaka tamin'izay fotoana izay, ary ny fametraka fanontaniana azy izy ireo, inona natonga izao, inona ny anton'izao, dia mihevitra ary ny olona tahaka n'izay fotoana izay. Ary isika amin'izao
amin'izao fotoana izao tady anomesinan'Andriamanitra ary mieritreritra fa Andriamanitra ny fototra n'izao sy mety amin'ny fiainasika zao fahantrana mangeza asika zao fahababoana amin'ny lafiny marina ny vahoakan'i Israely babo tany amin'ny faritra hafa vahoaka babo izy tamin'izay raha ny zava-misy iainantsika amin'izao koa nefa dia azo lazaina fa resy isika babo isika ary dia mety anomesinan'Andriamanitra noho ny zavatra iainantsika milaza miara-mahita isika fa ao anatiny fahasairanana sy fizaliana mafy isika ka mety mieritreritra fa ozina avy amin'Andriamanitra izany sanatria izany fa izao kosa nefa aoka ho fantatra asika ary zay ny fampianarana tiany io tantarany ny vahoaka io fa isaky ny vahoaka nanalavitra an'Andriamanitra zany hoe mivelona amin'ny fahotana sy manaraka n'ilay teny folo ny vakisika tamin'ny alahady teo ary no alaliantsika fa teny manadio ny fosika rehefa isika no lavitra an'Andriamanitra rehefa sy Andriamanitra ny eo anivosika inona moa ny dikan'izay sy mivelona ny fahamarinana isika sy mivelona ny fifankatiavana marina isika sy mampanjaka ny rariny sy ny isiny isika fa ny fitiavatena ny fialonana ny avinavina ary ny fanilikilina ny hafa no manjaka dia izay ny atao hoe fahotana ka izay fahotana izay no manapotika ny fiainantsika ary lasa mifamono isika izay ny vokatry ny fahotana mamono ary izay ny fahotana izay nataon'ny Adama sy Eva dia ny famono ary dia manohy izany isika mamono ny aina avy amin'Andriamanitra isika mamono ny fifandraisasika amin'Andriamanitra isika mamono ny zavaboary ka mikorotana ny zavaboary ary dia mandrora misy lany isika ka voany nataosika ihany sika ary dia izay ny fampianarana atolotra ny vaky-teny voalohany io fa araka ny voalaza sika teo ny aona tamin'ny Jesoa i Nikodema ka nitady ny vahaolana ka izay koa ry kristianina havana aoka isika anantona an'Andriamanitra anantona ibebaka anavao ny fiainansika ka izay indrindra nisy tanteraka tao amin'ny Nikodema sy nanao ny dingana izy na asapa izy fa i Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana kanefa indrisy sy nanao ny dingana izy fa nijanona amin'izay fanadiadiana izay ka aokary ry kristianina havana isika izay mitandre amin'izao fampianarana izao aoka isika sy anao tahaka ny nataony Nikodema na dia fantatra ny aza fa izay misy an'Andriamanitra no misy ny famozena raha Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika ary raha Andriamanitra ny tompony ny fosika dia miova ny fiainana miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra miova ny fifandraisasika samy olombelona miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary izany hoe mikasaka ny marina mikasaka ny rariny sy ny hisiny mikasaka ny fifankatiavana ka andesy ireo izay rehetra toe-piainana mitondra amin'ny fahafatesana mitondra amin'ny fahalovana ka miala amin'ireny isika fa miditra kosa amin'ny fiainam-baovao ka izay dia mitaky safidy izay no ampianariny i Jesoa any Nikodema raha milaza momba ny fanasitranana izy momba n'ilay bibla vavaraina izay tandindony ny azo fizaliana izany hoe raha misafidy ny finoana isika dia velona raha mialana an'Andriamanitra isika dia maty dia hitasika ny fiainansika izany ka izay indrindra ry kristianina havana aoka isika isafidy ny fiainana izany hoe miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana mifantsika amin'ny Kristy amin'ny fahotana
zany hoe mamono ny fahotana fa sy mamono ny olona, mamono ny fitiavatena, mamono ny fialonana, mamono ny havinavina sy ny sisa rehetra, fa mamelona kosa ny rariny sy ny hisiny, mamelona ny fifankatiavana marina, mamelona ny fahamarinana. Dia izay no paka ao asika ary izay ny lalam-pamonjena, dia izay indrindra no dikany ny lalan'ny azo fizaliana izay hodinisika amin'ny alahady ho avy zao rehefa nao ny pèlerinage ny montagne de français sika, ary dia andinika ny lalan'ny azo fizaliany ny ainany Lucien Boudvachou isika mba ao modelo asika tokoa izy, ary izy ivavako ansika izany hoe hodinisika miaraka amin'ny fizalian'i Jesoa ny fiainan'ny Lucien Boudvachou ka ny natonga azy namono an'ireo fahotana zay mahatonga ny fifamonoana eo anivon'ny fiainansika. Ka aokary isika anararoatra an'izao fotoana izao, anararoatra an'io pèlerinage io, idirasika amin'ny fiainam-baovao, aza manao Nikodema isika fa oka kosa anao an'i Lucien Boudvachou mba hananasika ny fiainana mandrakizay, satria ny tadiavin'Andriamanitra sy ny fahaverezasika hoy Jesoa ao amin'ny evanjely fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra sika ka ny tadiavin'Andriamanitra dia ny avovonjy sika aza ho sika ny tena fiainana, naniraka ny zanany Andriamanitra mba hamonjy an'izao tontolo izao, fa anjara sika nefa no mandray azy, mametraka azy ao am-posika. Ka izay indrindra ny ady ataosika zany dia ny ady amin'ny rasy, ary zay ny azo fizaliana ao antsika, ary ataosika ampinoana izay ny mitondra famonjena ho ansika. Ary dia zay no ambaran'ny Masindahapoly amin'ny vakiteny voalohany amin'ny taratasy ho an'ny kristianina tany Efezy, na dia fonombola maty ny fahotana aza isika hoy i Masindahapoly, dia ny fahasoavana no ny alolalana atsika ka matoky aritsika, na dia eo aza ireo fahoriana, na dia eo aza ireo fizaliana, araky ny voalaza sika teo, araky ny fampianaran'ny vakiteny voalohany bokon'ny tantara. Mafy ny nanzoan'ny vahoakan'i Israely tany amin'ny fibaboana, kanefa natoky ny fitiavan'Andriamanitra izy ireo koa ka nahazo ny famonjena. Isika koa ary amin'izao, na dia eo aza ny fizaliana, na dia eo aza ny fahoriana vokatry ny fiainana sy zarizary avosika ny fosika hitoetra ao am-posika, zany hoe miavao ny fiainansika, dia amin'izay ahazo ny fiadanana ao amin'ny Kristy isika. Ry Jesoa tomponay eo, ianao tokoa simba manameloka anao fa tonga eto aminay araka izay voalaza zay amonjy anay, ka engane izahay ifantsika aminao, zany hoe hiala amin'ireny toepiainana mitondra fahafatesana ireny, ka hifikitra aminao. Ianao no tompon'ny fonay, ianao ny eo anivon'ny fiainanay, ianao no lalana sy fahamarinana ho anay, dia iova tokoa ny fiainanay, ka amin'izay amokatra izay fiainanay izay, amokatra fiadanana, amokatra fifaliana, amokatra fahamarinana, amokatra fihavanana marina, ka hiavana amin'ny raha izahay, hiavana amin'ireo manodidina anay, hiavana amin'ny zavaboary, ka amin'izay ahazo ny famonjena nampanantenainao izahay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandry vaky,
siasantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika sanandro vaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.